Fantary ny anteny mirandoolona ho amin'ny anio dia ho ampahafantarina antsika indray ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra sy ireo andraikitra sahan'ny mpikambana tsirairay avy. Araka ny 9/7 lalam-pandrenana dia manao fivoriana manokana avy hatrany ny anteny mirandoolona ny talata 2 manaraka ny fanambarana ny voka-pifidianana mba hananganana ny birao maharitra sy ny voamiera. Araka ny 12 ny fitsipika anatiny mifeny anteny mirandoolona mandritra ity fepo-toam-piasana ity dia toy izao mandrafitra ny birao maharitra ny anteny mirandoolona. Filoha iray, filoha lefitra miisa 2, iray misahana ny faritany avaratra, iray misahana ny faritany atsimo. Kestiora iray misahana ny fitantanana ara-bola sy ny momba ny mpiasa, ny fifandraisana ary ny asa fanaovan-dalàna. Mpampakateny jeneraly iray. Araka izany dia ny talata 7 janoary 2022 nandritra ny fivoriana voalohan'ireo loholon'i Madagasikara no nifidianana ny filohan'ny anteny mirandoolona. Ka Andriamatoa Hery-Manana Razafy-Mahefa no lany tamin'izany. Ny tenanay dia araka filohan'ity androm-panjakana ity dia manana andraikitra aloha zany. Eo amin'ny fandrindrana amin'ny ankapobeny ny asa rehetra sahanana eto anivon'ny androm-panjakana ny anteny mirandoolona. Zao hitantsika zao dia fionan'ny bureau permanent ahitana ny vice-président any amin'ny faritra atsimo sy ny faritra avaratra, ny questeur sy ny rapporteur général. Dia reto atao bureau permanent reto moa zany dia anisan'ny mandinika voalohany ordre du jour ary mandinika ihany koa ny problema ankapobeny amin'ny fitantanana ny raharaha rehetra eto anivon'ny androm-panjakana zany. Dia matetika moa aorinan'izay zany indrindra moa amin'ny resaka hoe fandaharam-potoana dia tarika ihany koa zany ny filohan'ny anteny mirandoolona ny azo lazaina hoe ny réunion na ny fionan'ireo président zany, président na commission miaraka amin'reto bureau permanent koa zany izy ireo moa zany dia mandany tanteraka avy eo ny ordre du jour na ny fandaharam-potoana mandritry ny herinandro na mandritry ny tapa-bolana ihany koa. Dia avy eo moa zany misy ny séance plénière iray any ambony, misy ny fionana ny sénateur rehetrarehetra dia ny 20 menadazany mandray fanapakevitra amin'ny fandaharam-potoana sy ny fandinihana ny problema zay tokony hovahana eto anivon'ny Sénat. Dia ny filohan'ny androm-panjakana avokoa zany no mitarika an'ireo fionan'ireo. Misy ihany koa nefa ny tena andraikitra dia hoe misolo tena ny androm-panjakana zany ny président satria raha ohatra ka misy tokony ilana ny azo lazaina hoe ny fangalana hevitra na ny fampidinihana amin'ny filoham-pirenena dia ny président Sénat zany no manao an'izay andraikitra zay. Azo lazaina hoe ny filohan'ny Sénat no azo lazaina hoe ny olona zany na hoe deuxième personnage de l'État moa filaza azy amin'ny teny vahiny. Faharoa ao aorinan'ny filohan'ny république zany dia hitantsika amin'izany fa andraikitra be ary goavana zany andraikitra zany kanefa dia tanterahana zany amin'ny rehefa hoe amin'ny ilana azy amin'ny fotoana ilana azy indrindra moa zany fa rehefa mananontany rehefa akaiky ny fifidianana zay ho filohan'ny république. Ny président Sénat moa zany dia fa afaka ny any amin'ny fitsarana avy na lampandrenana rehefa misy no zavatra tokony hoe ho tapahana eny anivon'ny fitsarana avy na any amin'ny lalam-pandrenana ny haute cour constitutionnelle zany dia ny filohan'ny Sénat ihany no afaka manao an'izay atao hoe fifampirarahana zay zany mba hanapahana lafin-tsavatra maro zay mikasika ny firenena. Dia eo koa moa zany ny azo lazaina hoe ny andraikitra ara-diplomatika zay ataon'ny Sénat zany zany hoe fifandraisana amin'ny any ivelany dia ny filohan'ny androm-panjakana koa zany miaraka mety hotronony reto membre atao bureau permanent reto dia miara-manatanteraka amin'izay fifandraisana amin'ny any ivelany zay ary io no tena anisan'ny mampisongadina ny ity androm-panjakana ity amin'izao mandat zao.
Ny zoma 2 janoary 2024 kosa no ny fidianana ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra ka lany ho filoha-lefitra misahana ny faritany avaratra ny loholon'i Madagasikara Andriamatoa Herilaza Imbiky. Ity farany moa rehefa voatendry ho minisitry ny fitsarana ny alahady 10 aogositra 2024 dia notendren'ny filoham-pirenena amen'ny toerana Banga eto anivon'ny antenimiran-doholona Andriamatoa Eric Lambert Bessou. Ary rehefa niroso tamin'ny fifidianana ny filoha-lefitry ny antenimiran-doholona misahana ny faritany avaratra ireo loholon'i Madagasikara dia Andriamatoa Eric Lambert Bessou no voafidy isahana izany andraikitra izany. Ny talata 4 oktobra 2024 moa no nanatanterahana izany fifidianana izany. Ny tenako moa zany filoha-lefitry ny antenimiran-doholona misahana ny faritra avaratra zany hoe ny faritan'ny Atsiranana, Toamasina ary Majanga. Amin'ny maha filoha-lefitry ny antenimiran-doholona zany moa zany ny zavatra atao amin'izany voalohany miara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny antenimiran-doholona manampy azy amin'ireo andraikitra rehetrarehetra izay sahaniny zany. Anisan'izany manampy azy amin'ny fandinihana ny lalàna izay mety makasika ny androm-panjakana ity. Faharoa manaraka an'izany koa manampy azy amin'ny lafin'ny diplomasia na ny fifandraisana amin'ny aty anatiny na ny any ivelany, ary koa manampy azy na misolotena azy amin'ireo seremonie na lanonana izay mety tsy mahafaka azy zany. Dia amin'ny ankapobeny moa zany dia miara-miasa ary manampy azy akaika amin'ny maha filoha-lefitra zay zany. Manaraka an'izany miahy voalohany ireo vondrom-bahoaka hitsinjera-pahefana any amin'ny faritra izay adidina zany, satria voalaza ny lalam-panondrena moa zany zavatra zany ka dia io tena himasona manara-maso manampy an'ireo ben'ny tanàna izay anisan'ny kitro ifarany fampandrosoana ireo zany manampy azy amin'ny tetikasa izay hita fa tokony ampandroso ny commune izay any aviany tsirairay avy zany. Amin'ny maha tompona andraikitra voalohany zany dia tsy voatery hitovy ny olana misy any amin'ny faritra atsimo na any afovoantany na rapitaina amin'ny any amin'ny faritra avaratra. Samy manana ny mety mampiavaka azy ny olana ny vahaolana izay tokony hoentiny, ka dia mandinika an'izany rehetrarehetra zany ny vice-président misahana ny faritra reny mba hitondra vahaolana tena mifanaraka tsara amin'ireny vondrom-bahoaka tsy pahefana reny zany. Lany filoha-lefitra misahana ny faritany atsimo ny loholon'i Madagasikara Andriamatoa Jean-Paul Nicolas Rabemananjara. Ny tenako filoha-lefitry ny antenimiran-doholona miahy ny faritra atsimo ny andraikitra izay sahanina amin'ny toerana toy izany dia miahy an'ireo vondrom-bahoaka hitsinjera-pahefana any amin'ireo faritra atsimo dia Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara. Maro ny andraikitra sahaninay rehefa mivoaka eto amin'ity toerana mpivoriana ity dia mijery akaiky an'ireo vahaolana izay avy nydinihana sy nresahana teto amin'ny fivoriana bureau permanent zany, dia mizara an'izany any amin'ny andraikitra tsirairay avy indrindra amin'ireo vondrom-bahoaka ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy any amin'ny faritra rehetra misy ao amin'ny faritra atsimo zany. Eo ny resaka sosial, eo ny resaka ekonomia, eo ny resaka fandriam-pahalemana. Dia hosahaninay koa zany iarahana miasa amin'ireo mpitandro filaminana. Eo koa ny resaka sosialy, ny resaka fahasalamana, ny fampianarana, miresaka amin'ireny chef fiscaux any ambanivohitra reny inona ny problème misy dia tsy maintsy hoentina indrindrandrindra rehefa misy ny fivoriana bureau permanent ohatra zao
dia mitondra an'izany eto amin'ny fivoriana ahafahana mijery vahaolana aingana. Lano questionany lolo Madagasikara Andriamatoa Edy Serge Fernand. Ny tenako moa dia ny questeur ny teny mirandoolona izay misahana ny arabola sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny ary nazay pitsopisony eo amin'ny lalàna sy ny serasera amin'ny daholobe. Raha ataoko bango tokony ary tsotsorona tena andraikitra apetraka ao an'ny questeur zany dia tsara fantatratsika fa zavatra anankoroa no mamaritra an'izany anteny mirandoolona zany, ny sénateur sy ny mpiasa ny sénat. Zany hoe anjaran'ny questeur zany no manao zay fomba farafahaizany mandrindra mitady ny tombotsoa ahafahan'ny sénateur sy ny mpiasa ny sénat anatanteraka antsaka sandavany ny asa andraikitra mipetraka aminy mba ahafahany sénat miroborobo mba ahafahany ny androm-panjakana zay ipetrahanay mamaly zay andraikitra napetraka ny lalam-panonina ho anay zay. Ka ao anatin'izany fitadiavana ny fomba rehetra ampandeha ny sénat, ny tombotsoa ho an'ny sénateur, ny tombotsoa ho an'ny mpiasa zay dia ao ny fitantanana ara-bola. Ny vola zany marina hoe fa manana autonomie budgétaire ny sénat fa amin'ny dépense ihany fa tsy amin'ny recette satria ny recette ny sénat zany avy amin'ny gouvernement. Fa le fitantanana amin'ny fanaparitahana an'izany zany nanjaran'ny questeur. Ary amin'ny mpiasan'ny sénat manokana ny zavatra jerenao anatin'izany ny tombotsoa sy resaka ara-bola fotsiny eo amin'ny fahasalamana salama daholo ve mpiasa ao, misy olana ve amin'ny organisation de travail na amin'ny ataontsika hoe condition de travail ny fomba fiasany, ahoana ny zavatra enti-manana iasan'izao ampy sa tsy ampy. Izany rehetrarehetra zany no iasan'ny questeur aloha mba ampandeha antsaka sanjavany ny anteny mirandoolona. Ka raha raisiko mazava tsara zany ny tena andraikitra napetraka questeur dia ametraka zay tetikasa ara-bola ahafany sénat mandeha fonctionne ary mba ahafany mpiasa mba manana zay motivation zay izy asa mba miroborobo amin'izay zavatra ataony satria mifampiankana io asa anankiroa io amin'izay le androm-panjakana hijoro anay zany mba anisany mampandroso any Madagasikara. Lano mpampakateny jeneraly ny lolo Madagasikara Andriamatoa Raymond Rasolondratsimbo. Ny tenanay no voafidin'ireo loholona 80 ho rapporteur général ny androm-panjakana teny. Ao ivelany aty dia manandraikitra izay itovizana sy raha manana amin'ireo loholona rehetra dia misy asa manokana maha bureau permanent sy maha rapporteur général. Anisan'izany andraikitra zany ny fanaraha-maso ny fahatongavan'ireo sénateur ireo. Tonga atsaka sy andavany very zareo firy isan-jatony ny fahatongavan'izany eo amin'ny fampandaniana ny lalàna sy ny zavatra rehetra tapahana eto amin'ity androm-panjakana ity. Indrindra manara-maso ny zavatra mety hitranga ao anatina fifidianana mitranga eto amin'ity androm-panjakana ity. Hahampanakery sy hahamanaraka ny lalàna an'izay zavatra isiany fifidianana eto amin'ny androm-panjakana. Azadino ihany koa fa ny mpampakateny jeneraly nyity androm-panjakana ity no mpitondra teny ny bureau permanent amin'ireo sénateur. Izy no milaza, izy no mampita, izy no mandrafitra sy mitantara amin'ireo loholona ny zavatra no tinapaky ny bureau permanent. Ao velan'izany dia andraikitry ny mpampakateny jeneraly ny misonia an'izay zavatra tapaka tato amin'ity androm-panjakana ity miaraka amin'ny filohan'ny androm-panjakana an'ireo zavatra tapaka rehetra handeha any amin'ny androm-panjakana hafa. Ohatra ray raha misy fifidianana misy andinin-dalàna tapaka dia anaovana tatitra zany any amin'ny androm-panjakana hafa, ohatra any amin'ny HCC, any amin'ny antenimera pirenena
dia tsy hanan-kery zany raha tsy voasiniany filohan'ny androm-panjakana zay mitarika an'ity androm-panjakana ity sy ny mpampakateny jeneraly.